Senam-polo ny teny Ambodivona no levon'ny afo ny asabotsy alina teo tokony tamin'ny 2 afon-dabozy no nahatonga ny firehetana. Ny farany herinandro lasa teo ihany koa ny rehitra ny orinasa Star teny Andraharo, ny fampikasohana tariby no fantatra fa nahatonga ny afo. Ny vahoaka no patron sy ny filoham-pirenena na ny manam-pahefana ny tompony volam-bahoaka hoy ny candidat filoham-pirenena Ajo Andriananarivelo raha nihaona tamin'ny vahoakany Marovoay. Ny vahoakany Marovoay izay tonga naliny ny eny ny fandaranasa n'ity candidat ity na dia efa tamin'ny 9 ora alina azy. Maro ny olana ara-teknika hitan'ireo mpanaramaso ny fifidianana avy any ivelany eto amintsika. Ny fahatapahan-jiro izay efa nahitana vahaolana no entefany izany ahiahin'izy ireo izany. Azy farany fandriampahalemana, malaso iray no maty, 9 tafatsoaka, rava ny fanafiana saika atao tao amin'ny fokotany ny Soavy Malaza, distrika Ambohidratrimo, tsy nisy ny omby very araky ny tatitry ny vondron-tompo-pileovana. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Izy madimy amin'ny 20 Oktobra fidio Ajo laharana fahaenina. Tena marina izany. Efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay. Petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no mahatsara nify. Manafotsiny nify, tena marina mihitsy. Sady miaro ny nify, tena marina mihitsy. Karate ho any formula, ampiasa ho any formula. Aterina ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity takariva ity tonga amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM menao amin'izao fotoana izao. Asaina ampanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fampelezan-kevitra no etsika nomboana ny fampahalalam-baovao ny faritra Boeny no nanaovan'ny candidat Ajo Andriananarivelo ny fampelezan-kevitra ny asabotsy teo ary tao Marovoay no namarana izany tamin'ny 9 ora alina. Marovoay izay sopotry Madagasikara ihany koa amin'ireo distrika rehetra teny fanomezana ny fandalovan'ny candidat tany antoerana ka na dia alaza ny andro tonga ny candidat Ajo Andriananarivelo ary ny andry azy ihany koa ny vahoaka tany antoerana ny vahoaka no patronako hoy ity candidat ity ary manoloana ny mponina no nanambarana izany tatsy Marovoay fanadihadiana makasika izay no arahantsika. Lalana faharoa, lalana fahatelo. Iny efa tsy izy mihitsy iny ka. Lalana fahaefatra, lalana fahadimy, lalana fahafirina antsika. Atao tanana anambo anambo tanana lalana fahafira. Lalana fahafirina antsika. Tanteraka ny fotoana ny fanomezan'ny candidat Ajo sy ny vahoakany Marovoay na dia efa tamin'ny 9 ora alina azy. Ity distrika ity izay efa zatra ny fampanantenana pôkaty nandritra fotoana maro ny fandimby. Raha tsy resaka fa tsy ny fanamboaran-dalana mampitohy an'ny Marovoay sy ny Marovoay tampon-tanàna. Efa nanao foto-drafitrasa maro teto ny candidat Ajo. Zava-dehibe ny safidy amin'ny zoma ho avy izao hoy ny solitena andreo be ny tanàna manohana azy. Problème atsika mifidy atsika nefa rehefa nijeran-tena raika hatramin'ny 5 taona menomenona oranga nefa safiditsika iny tanatsika napiditra an'ilay vato tao anatin'ny hirina noho izany za dia minazy aminareo fa raha mifidy azy ianareo numéro 6 tsy hanenenana anatin'ny 5 taona. Sy fitiavam-pahefana na fitiavan-tena no antony iritsahana ho filoham-pirenena fa fahavonona tanteraka anovan'i Madagasikara raha ny nambarany manoloana an'ireto vahoakany Marovoay ireto. Nantery ny faharesen-dahatra fa tsy maintsy tafita i Madagasikara.
mba afaka manontany an'ireo candidat telo amby telopolo ireo ianareo raha anana fandavatena toantsika menakavy zao a hoe amin'ny sivy sasany alina ndao mbola iona iadevitra ho an'ny firenena mahazo manontany ianareo raha sahan'izany reo ny antony a dia tsotra fotsiny satria tsy mbola fatany mbola tsy niainany mbola tsy hitany a zany fijaliam-bahoaka zany ary zay raha nilatsaka tsy nanao kajikajy politika tsy fiarovana tombotsoan'izany izy tsy sanatriny vava fitediavam-pahefanana fa tediavana voninahitra fa rehefa nilatsaka nisokatra ny filatsahako vidiana zany nametraka candidatura voalohany mba ampisehoako any voaka malagasy mba ampisehoana ny olona rehetrarehetra ny aradi tamiko fa tena fahavinonana tanteraka io fa tsy hoe mindao aloha mbola iandranao calcul kely nanao kajikajy kely miandao ifanaraka hoe ilatsaka fa tohan'ny rakotsy be za dia nametraka ny fan'ny filatsahana amin'ny fampatokisana ny voaka malagasy sy ny namana rehetrarehetra ny hoe rehefa hitanareo rehefa fantatra reo fa tokony havitan'ity raharaha ty isika miaraka dia ataotsika io fa tsy maintsy tafitatsika i Madagasikara zay nanosika atsika zay zava-dehibe satria raha ilatsaka filoham-pirenena zany ka ny kajikajinao aloha mandeha voalohany dia tsy handeha mihitsy any firenena raha fitiavatenanao aloha mandeha voalohany dia tsy handeha mihitsy ny firenena tsika fitiavana sy finiavana fa avinonana anonitra sy anavitra firenena amin'ny manosika atsika ela ny tediavana fanovana ny firenena ary afantaritsika tsara misy ira malazana hoe ndeha ikaraman'ny Marovoay tamin'izany natao hirana hoe ndeha ikarama tia Marovoay amin'izao fotoana zao tanora amin'ny Marovoay mananasa sa tsy mananasa zany ny zavatra misy efa nana maizy azy zany ty tanàna amin'ny Marovoay ty efa mana maizy azy ny tanàna amin'ny Marovoay matony namana mpanakanto ny hiran'izany hoe aty nitady voly amin'izao fotoana zao ny olona eto Marovoay ary sahirana mamboly zay any ny fanovana tsy maintsy ilaina eto amin'ny firenena zay any miara-miainga titsika hoentiny eto amin'ny firenena ankoatr'izay isan'ny fanovana tsy maintsy entina ihany koa ny fametrahana ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka sy ny filoham-pirenena na ny manam-pahefana ny tompony volam-bahoaka hoy ity candidat ity mila mifampatokotsika ny fahefana tokony omena aty fotony ary ny volam-panjakana tsy an'ny minisitra sy ny filoham-pirenena ihany akory ary tokony tsy ho anazy mihitsy fa ho atsika vahoaka malagasy ray manontolo mitantana ny volam-panjakana satria volantsika io vidy tsigaritsika dia mandoha vola amin'ny fanjakana ny vidy tsiramamitsika dia mandoha vola amin'ny fanjakana ny vidy lasantsika dia mandoha vola amin'ny fanjakana mampirehitra jirotsika dia mandoha vola amin'ny fanjakana fa maninona no rehefa mba sahirantsika no tsy misy fanjakana zay fanjakana mitsinjo vahoaka fanjakana ray aman-dreny fanjakana mijery no avy vahoaka zay titsika ho atsangana eto satria raha fa tsy zay no mitsangana tsy afaka miavantsika tsy tafa-piavana tsontsika dia lasa mikorotana ny fiainan'ny malagasy tetony namaranany candidat ajo andrenanarivelo ny fampelezan-kevitra omaly naharitra orairay ny fionany tamin'ny vahoaka n'ity distrika ity taorin'izay tahaka ny fanaonim-ponina eto an-tampon-tanàna teny an-tsena ny sakafo ny candidat sy ireo mpiara-miasa aminy fotoana izay nionany sy ny fandraisany tamin'ny tanora sy ny mpivarotra hani-masaka teto Marovoay ihany koa vaovao nilatsaka minitra vitsy teo kosa dia ny savorivory tao an-tampon-tanàna ny Toamasina androany folakandro naoraka ny resaka alajazaka ny rava tamin'ny 4 ora avokoa ny sekoly rehetra tany antoerana ankoatra izay vola roetsy ariary ny ola sebatry ny jiolahy Ronkobasy amin'ny taomina mpandraraha iray mampitarena ny mponina ihany koa amin'izao fotoana izao satria dia maharitra adin-droa ny fahatapahan-jiro ao Toamasina ao amin'ny Antsotarabe eo amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena iray Andriamatoa Arabe Arvelo miaraba tompoko inona ary zany ny tena zava-misy marina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Misaotra anao tompoko mame fitenenay teto Toamasina raha ny teto Toamasina dia mandro tsy lavitra tokoa mponina maresaka ny alajazy eto Toamasina tsy hoe alajazy efatra amin'ny alatr'olona lehibe ary ny androany zao dia tamin'ny 4 arivo dia misy toerana iray atao hoe botanika eny Tsarakofafa tamin'ny 4 dia nidiran'ny 4x4 iray miaraka amin'ny olona tondra basy izay tsy fantatra aloha na angalajaza na ahoana ny tena findihana fa raha ny fitantaran'ny olona manodidina dia andeha angalajaza noho ny
savotan'ny mpianatra sy ny mpampianatra moa dia nitsoaka ireo olona ireo. Ary manaraka izany androany tamin'ny 12 dia nisy olona mpanakalo devizy, mpivarotra devizy ireny izay nitafian'ny jiolahy. Ka tamin'izany dia nanapoaka basy ireo jiolahy. Lasa ny vola 200,000 ariary niaraka tamin'ny gourmetny olona mpanakalo vola io, niaraka tamin'ny telefôniny. Ny tia Tomasina tokoa dia azo lazaina fa tena maro tsy lavo loha satria nitaitaina lava androany zao dia nangina ny tanànan'i Tomasina ary nirava daholo ny ekôla rehetra tamin'ny efatra mahery noho izay fahafantaran'ny olona hoe nisy mpangalajaza. Fanampin'izany dia ny jiro aty misy maharitra adiny 2 amin'ny alina, amin'ny hariva adiny 1 farafahakeliny ny jiro dia tapaka. Fa dia maningandro manam-pahefana eto Tomasy fa dia maro tsy lavitra tokoa ny mponina. Taloha raha amin'ny 10 alina, amin'ny 20 alina izay raha mandehandeha dia be ny olona. Amin'izao amin'ny 20 dia efa mangina ohatran'ireny misy couvre-feu ireny eto an-tanàna ka dia izay ny vaovao azo lazaina eto Tomasina tomboka amin'izao fotoana izao. Isaoran'Andriamantoa Rabe Arivelo napita mivantana ihany koa ny vaovao tsara ho fantatra sy mitranga any amin'ny faritra ny Tomasina any ny tolakandro teo amin'izao fotoana izao moa dia manay ihany koa ireo mponina any an-toerana mikasika ny fandriampahalemana amin'izao katoko ny fifidianana sy amin'ny fotoana ny fifidianana izao. Fahatao mahajanga ny fanarenana ny firenena avy amin'ny ezaky ny tsiraray miainga amin'ny mpitondra manana fahavononana sy ireo tanora manam-pahaizana afaka mitondra avo ny anarany Madagasikara no nentiny kandida Ajo Andrianarivelo nanentana ny vahoaka tao an-toerana andray an-tanana ny hoaviny. Ny andindiny no arahantsika makasika izay. Fitsenana makotrokotroka nandraisan'ireo vahoaka marobe ny kandida larana fahaenina Ajo Andrianarivelo. Karavana niarahana tamin'ny fiaran'olon-tsotra maro tao an-tampon-tanàna, bajaja, bisikileta ary moto namakivaky ny tanàna. Tsy ny vovonana malagasy miara-miainga ihany fa hatramin'ireo antoko hafa manohana ny kandida Ajo. Hita na ny fiarahamientana nandray ny kandida sy nanentana ny mpiarabelona ny fidianana ny kandida Ajo Andrianarivelo. Naharitra ora roa teo eo nandehanana namakivaky ny tanàna, tsy ny fandrenesana ny fampielezan-kevitra teto. Ankoatr'ireo vahoaka marobe, hita ihany koa solotenan'ireo fikambanana samihafa, ahitana mpandraharahara toe-karena, mpitatitra amin'ny kooperativa, mpamily fiarakaretsaka sy mpamily fiara-taksi be. Alina ny andro vao tonga teo amin'ny toerana ny fanomezana tamin'ny mponina mahajanga ny kandida Ajo. Ny fanarenana ny firenena amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny tsirairay izay miainga amin'ny mpitondra nisongadina tamin'ny lahateny izay nataon'ny kandida Ajo teto. Efa nanarina tamin'izay fahefana teo am-pelatana ny kandida tamin'ny tantanan'ny ministera. Fanarenana bebe kokoa no angatahany fahefana amin'ny vahoaka indray. Fantanareo tsara misy orinasa lehibe atao hoe Seimady. Nitantanina matateraka. Izay nandalo dia homana tao. Tsara mahafantatra an'izany. Tapitra ny tanin'ny Seimady. Tsisy ninona tsony hafa nanan'ny Seimady. Na birao esan'ny Seimady ara dia nofainy. Nefa maha-Seimady azy mpanangana trano azy fampanofa trano no asany. Asana mba hazotsika saretsainy zany. Mezahantsika ny nanarina azy. Tafarina tanteraka izy zao. Toerana ny fandimiasana tsy fantatra indray izay ataon'ny hafa rehefa avy eo. Fa tafarina izy ary volam-panjakana, volantsika malagasy nanarenana azy. Izay ny manam-pofo fa tokony vitantsika malagasy zany ny manarina ny orinasa rehetrarehetra ohatran'ny Jirama reny. Rehefa misy ny fahavononana, rehefa misy ny fahaiza-manao ary manana an'izany ny tanora malagasy rehetrarehetra. Fa matetika dia olom-bitsy, olona fohy, olona 3-7 no mahazo tombotsoa amin'ireny orinasa reny dia manapotika ny firenena iray manontolo. Izay tsy azo ekeny ary izay tsy maintsy hovaina satria manimba tanindrazana. Fa tsy maintsy vahany olona ny Jirama io ary manana vahaolana amin'izany tsika, manana hevitra amin'izany tsika ary manana manam-pahaizana malagasy. Tsy mila maka vahiny afaka mitatana an'izany. Izay fanovana tiana hoentiny mba meo sehatra ny malagasy ary metsika sehatra ny malagasy sy ny tanora malagasy amin'ny fitadiavana asa, famoronakasa, fa indrindra famelomana an'ireo harem-pirenena rehetrarehetra ireo. Satria ireo harem-pirenena ireo rehefa ratsy zara dia mazava ho azy tsy mihavantsika. Raha isika tsy mahita tombotsoa amin'ity firenena ity tsy afaka ny havana. Raha ohatra ny zanaka malagasy tsy ampitovizina sarotra ny mihavana.
Nahalina aza ny andro nafana ny fiaonana teto ary nahafahana namelabelatra ireo lahara-pahamiana ho an'mponina izany dia ny fandarana asa ny kandida momba ny fampianarana ary ny fandriampahalemana. Nazava tamin'ny vahoaka teto ny fotom-pisainana tiany kandida hitondra ny firenena rehefa filoham-pirenena izy dia ny fanajanany mangarahara sy ny famerenana ny volam-panjakana ho an'ny vahoaka ka ohatra amin'izany ny fampandrosoana marina ny tantsaha malagasy. Mangarahara izay tsy vao izao no nampanantenaina fa efa nataony ka antony ilay boky 7,900 andro. Tao Ambatobe kosa indray dia natao tohatra fiakarana ny vahoaka malagasy hatrizay nampahatrana mba azahoan'ireo vitsyanisa tombontsoa ny fanotran'ny vahoaka malagasy no mila arenina amin'ny alalan'ny fampitoviana ny malagasy rehetra manerina ny nosy anoha atanterahana izany atomboka amin'ny fampidirana an-tsekoly ny zanaka malagasy rehetra izany. Izay no nisongadina tamin'ny lahaten'ny kandida laharana fahaenina tatsy Ambatoboeny. Ny andindiny no arahantsika mahakasika izay. Mila filoham-pirenena efa niasa ho an'ny vahoaka sy mahamaniolana ny vahoaka, izany hoe filoham-pirenena hanompo vahoaka Madagasikara, hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo teto Ambatoboeny. Ny tsy fandriampahalemana no tena mampikaikaiky ny vahoaka an'Ambatoboeny toy ny faritra maro eto Madagasikara. Ny fahantrana eto amin'ny firenena amin'ny mahatonga antsika tsy mahaty fahalemana fa tsy misy mihitsy firenena antsika tsy afaka meraka zandary manamaramila isa-tokantrano fa ny azontsika atao amin'ny bolana ny tsy fandriampahalemana dia ny manome asa ho an'ny olona rehetrarehetra mampitombo ny vokatry ny tantsaha mba hitombo ny volany am-paosiny rehefa feno ny kibo mazava ho azy tsisy ny angalatrytsika menakavy matory rehefa voky fa rehefa nona ny kibo maninona ny fanahy ezivezy ny fanahy dia miditra ny fanahy ratsy dia izay no mampikorotana ny fiainantsika. Zay ampiakarana ny fiainantsika malagasy zay amin'ny tena zava-dehibe ary ny fomba fampiakarana azy voalohany dia ny fandefasana ny ankizy any ampianarana aloha mba ahafahan'izy ireo miaina sy miomana sy manomana ny hoaviny rehefa avy eo. Anjara ny fanjakana ny manamora ny fampiasam-bola ny fahatongamba mampiasa vola eto amintsika mba ahafahantsika rehetrarehetra miasa. Efatretsy ny zanaka malagasy no mbola tsy tafiditra an-tsekoly. Betsaka arak'izany ny ezaka mbola mila atao. Natao fanararotana ihany koa izay ezaka efa ela ny tsapa fa tokony natao izay, hoy ny kandida Ajo. Vola-be no efa natokana ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara hatr'izay. Matetika nefa dia nataon'ireo mpitondra fanjakana teo aloha sy ireo mpandraharaha eto amin'ny firenena hamelona paosy fotsiny izany ka tsy nisy vokany fa i Madagasikara no bokany trosa. Dia makaiza zany le vola hatramin'izay satria ny vola lazaina fa karakarana tantsaha dia nefa rehefa manao taratasy avy eo dia mila vola ihany fa mbola mahantra ny tantsaha. Zay mila ovaina eto amin'ny firenena. Zay amin'ny fanovana tiana hoentina eto amin'ny firenena. Rehefa misy vola ho an'ny tantsaha dia lanina ho an'ny tantsaha mba hampiakarany tantsaha ny fampiainana. Ohatrany hoe nisy vola menana ny tantsaha aminay anaovana foto-drafitrasa ho an'ny firenena dia tantaraka anareo teo hoe 7,70, 7,700 no nataonay nandrindra ny 500,000 janonanay teo amin'ny ministera. Zay tena fanovana lehibe hoentsika tao amin'ny firenena ary zay ny fanovana tiana hoentina mampilopiharany anay raha laniny vahoaka malagasy dia mba hamerenana ny vahoaka malagasy ny fahefana sy ny vola sy ny harena amin'ity firenena ity. Fanovanangoavana arak'izany no mila hoentina eto amin'ny firenena. Volam-bahoaka tsara tantana no ahafahana miasa ho azy ireo. Tsotrano avy amin'ny iray aman-dreny ao an-tanàna no nomeny mponina Ambatoboeny ny kandida laharana fahaenina mba hahatrara ny soamatsara ny tanjony amin'ny fampandresena ny firenena sy ny vahoaka malagasy eto amin'ny taniny. Mahalona ny fahavalo-pirenena samihafa manomboka amin'ny mpanao politika mpameny paosy amin'ny alalan'ny fametrahana fitantanam-bola mangarahara. Amodratrimo ny fitsinjovana ny taranaka faramandimby no tokony atao vaintohon-draharaha ho ny kandida Ajo Andriananarivelo tamin'ny lahateniny tao Ambodratrimo omaly ity fiaonana tamin'ny vahoaka ity izay niarahany tamin'ny vady aman-janany. Ireo ohatrany hoy izy no miantoka ny hoavin'ny firenena ankehitriny. Ankoatra ireo foto-drafitrasa natokana ho an'ny fampianarana izay efa nataony tamin'ity distrika ity dia marobe ihany koa ireo foto-drafitrasa hafa maharesy lahatra ny vahoaka ao an-toerana hividy azy. Fanadihadiana no arahantsika. Vahoaka marobe no niaona tamin'ny kandida Ajo Andriananarivelo omaly tao Ambodratrimo. Mbola no ireo foto-drafitrasa nataon'ity kandida ity fonizy teo amin'ny fitantanana ministera hatrany no naharesy lahatra ireto vahoaka ireto. Tsy tonga hanao fampanantenana fotsiny ihany araka ny fanambarany hatrany fa ny pirofom-pitiavana no zava-dehibe no nahatongavany teto ary efa nanao an'ireto vahoaka ireto izy ka mbola no niasa efa natombony.
ireo candidat telo amin'ny telopolo ireo na izy amreo tsy maintsy iteny fa atao volamena Madagasikara. Marina sa tsy marina? Fa iza ny efa nanomboka? Iza nanombo domaine? Iza nanao topo? Iza nanao tribunal télé? Iza nanao ny EPP? Raha mbola tononoko atya fereto ny liste fa zao ihany lazaiko aminareo sy efa nanao ihany atsika marina sa tsy marina? Nasiany teny manokana teto ny mahakasika ny fampianarana izay isan'ny mila hitondrana fanovana ao anatin'ny fandarana san'ny kandida ajo. Nohony tsy fahampian'ireo fotodrafitrasy dia tsy lavorary ny fianaran'ny zanaka malagasy. Tsy afaka nijery fotsiny izany ireo ray aman-dreny hoy ny kandida lalana fahaenina raha mampitany tamin'izany fotoana sy ny amin'izao fotoana izao. Nandalo tany Madirival zay dia nanontaniako indray ny dadabeko mbola any ny hoe alefa stage aty ve mbola misy mpampianatry ny université manao stage ve aty Madirival. Dia zao ny navaliny ak ny lalana makaty ary io zao anao nandeha hélicoptère fa ny lalana makaty ary mampitahotra tsy afaka makaty mihitsy ny olona fa lavitra be. Taloha zany ny mpianatry ny université tamin'ny damana rehefa stage tamin'ny Madirival. Marina za tsy marina? Zao tsy tafitan'ny rano Betsiboka tsony satria betsaka ny tsy fandriampahalemana tsisy nininona tsony any tapaka ny jiro tsisy rano tanàna amin'ny Madirival. Zay ny fahavoazana teto amin'ny firenentsika. Raha ny hira amindreny ireo idama sy Bekoto dia tamin'izany dia efa afaka niaina ohatr'izany zany tsika malagasy. Nanomboka tamin'izay koa tsika nefa nitolona nitady fanovana tamin'ity fireneny ity. Androany tsy tanteraka ny fanovana satria zavatra tsara tamin'ny taona 30 lasa zay 30 taona lasa zavatra ratsy no hita amin'izao fotoana izao. Zay mila fanovana ho anareo havana indrindrandrindra ho anareo zandry tanora ireo. Nenay efa vita ihany satria zay efa niteraka nanambady miady ho an'ireo ankizy ireo sisa nenay. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fiadiana ho anareo tanora ireo. Tsy tiana iaina ny iainanay intsony ianareo. Tsy tiana iaina ny zavatra nahazo anay intsony ianareo. Antanio an'ireo ray aman-dreny ireo fa taloha tany isaky ny tonga ny fialan-tsasatra lasa mitondra ny zanaka miala-tsasatra daholo ireo ray aman-dreny ireo. Marina sa tsy marina? Zao mijanona tanàna tsisy afaka fa mijanona tanàna daholo. Aiza raha ny fankatiavantsika menakavy, aiza ny famangitsika menakavy. Zay zavatra zay no nanosika anay latsaka filoham-pirenena. Zay zavatra zay natonga anay mitady fanovana foana teto amin'ity firenena ity. Ny fanatsarana ny hoavin'ny malagasy raha fitina no tandon'ny kandida ajo Andriananarivelo. Miainga amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny isam-batan'olona izany ka anisan'ny zava-dehibe ny fiainan'ny zanaka malagasy eo amin'ny lafiny fampianarana. Mahakasika izay fampelezan-kevitra izay ihany fa ho an'ny kandida Davidson Andreparany larana fahasivy kosa dia ny vahoakany Tomasina indray no nandray ny kandida Davidson Andreparany ny farany herinandro lasa teo. Ny famerenana ny fahamarinana sy ny fanaran-dalàna amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena no lahara-pahamehana ho an'ny kandida larana fahasivy izay atolotry ny firaisam-pirenena ho an'ny fahafahana sy ny fandrosoana ity. Ka ny lafin'ny sosialy no hitondrany fanovana mba hisiny ny fampandrosoana ho an'ny vahoaka isa-tokantrano. Fampandrosoana izay miainga avy ny fotony. Misy ny sary sy feo izay voaray mamitana izay ako ny fampelezan-kevitra izay rahantsika tahaka izao. Tsy maintsy arahana manatantera ny fampandrosoana ary ny fampandrosoana miainga avy ny fotony. Fampandrosoana ny Tomasina tsy miainga avy any Antananarivo fa miainga avy eto Tomasina. Fampandrosoana ny Madagasikara iarahan'ny malagasy rehetra manatantera. Raha tonga filohan'ny Republika zay dia azo heverina tsara fa mbola hanao bebe kokoa no zay efa nataonay, tsaratsara kokoa no zay efa nataonay mba hipaka any amin'ny isa-tokantrano amin'izay ny fampandrosoana an'ity firenena ity. Fa amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia nanao hetsika fizarana fitaovana ho an'ireo mpianatra tao amin'ny faritra maro ao amin'ny boriboritany efa efatra ny malagasy miara-miainga izay manohana ny filoha ajo Andriananarivelo tetsy amin'ny vavahady mangana nosy be no natanterahana izany fizarana izany omaly alahady. Fanadidina. Tsy vava fa tonga dia asa. Hita sotra tena amin'ny endrik'ireto ankizy na azo fanampiana ireto ny afaliana nandray ireo fitaovana tany amin'ny malagasy sy miara-miainga manohana ny filoha ajo Andriananarivelo.
cahier, crayon, solaitra, règle ary arina no zaraina tamin'izany ka tokantrano 300 tao amin'ny fokotany 20 tao anatin'ny boriboritany faefatra no nahazo izany. Nisy ihany koa ny fanentanana ireo mponina teny an-toerana mba hifidy ny lalana fahenina tamin'izany sy ny fampianarana ny olona ampiasa ny bilita tokana. Larana papiri ani. Payen nauna wana rindina mayen sarane bende pemlona ni tenan tiji jabe. Larana payen na nulisan yadu. Kadena mana tena tulino babam ti jazanya na msakan bola babat. De bato amnu patine mbroku lokta broku ko. Matata observa nisan sekolah lain. Salwe impulu isakin fuktan. Fuktan betul zany no isan'andro tao anatin'izy. No jerena manokana zany le fafaiva rehetra aloha tamin'ity fanomezana voalohany ity. Fa misy ihany zany ny fambolena sy ny fikarakarana ara-panamboarana jerevana manokana indray rehefa atapy izay eny amin'ny ilany atsinanana iny zany. Dimirindra sy fakodrazana no nanehon'ny olona teny an-toerana ny hafalimpony vokatra izany. Namovoka ny tokotany ben'ny vavahady manga milaza ny hafalimpony ireto ray aman-dreny ireto. Dia hita hoe tena navitrika ny olona amin'ny fanohanana ny kandida hiady. Ka izay le fanohanana kandida hiady izay sy amin'ny fanolorana fanomezana ao anatin'le fitondrana mpianatra zany dia hita tena hoe nifandray tamin'le mponina tokoa izy dia izay nampavitrika an'le olona. Matila mivoaka ohatr'izao dia misy hoe ataony hoe mahafinaritra anaty izy tena hoe tena hoe zavatra Sarah to appunare le fittifona la mia casa ma io non c'è una se ma tutti avevo come la casa un po' inviato loro sia iso tsara Ny fahatanan'ity zavatra alohan'ity zany dia natsoina izay sy fokotany eto amin'ny 4e arrondissement anatrika ny fakana ny kit scolaire zay nomen'ny candidat hiato. Raisina antsitrapo satria isan'ny faninanana masina zany amin'izao fotoana izao ny faninanana masina an'ireo candidat izay latsaka eto ary samy manao ny stratégie aby zany izay alany azy ka misy ny sasany tonga dia mizara kit scolaire izay fomba mety azy zany amin'ny fomba entiny zany andrisina anaty vahoaka. Ao koa sasy moa mame t-shirt amin'ny candidat reo fa aminay zany dia izao tena isan'ny tena mitraika amin'ny vahoaka ihany koa zany izao kit scolaire izao entina manana ny ankizy amin'ny fidirana izao dia tsara zao zavatra ka tsara hotohizana mihitsy zany ary mendrika tena hotohizana hatramin'ny farany zany izao fizarana kit scolaire ho an'ny zaza majinika ety ambany tanàn'izao. Azo lazaina fa efa mazava araka izany ny safidiny maro eny amin'iny faritra iny satria filoha mahay mitsinjony madinika sahala amin'izao no andrasana fa tsy ireo mampanantena tsy misy fotsiny. Makasika izay vaovao ny fampelezan-kevitra izay saingy manoloana kosa ny fampiasana ireo kianja maro samihafa dia tsy mety hanatanterahana ny hetsika fampelezan-kevitra ny tanimena malalaka etsy anilan'ny kianja ny maki ho ny fanazavana tokana azo avy amin'ny taratasy nalefa ny primatura lefitra misana ny fampandrosoana voarainy ny malagasy maramiainga ny asabotsy teo na avarina na azo alalana ary efa nampiasa izany nefa ny kandida David Sondre para ny 14 septambra farany teo izany hoe daty nanomboana ny fampelezan-kevitra maro ny mametra-panontaniana momba ity hararaha ity fanadihadiana no arantsika. Tampokeo tsy nomeny primatura lefitra misana ny fampandrosoana lalana no faradoboka etsy amin'ny tany menabe andotam-penaka ny malagasy miaramiainga. Antony voalaza tsy mety amin'ny fampelezan-kevitra itoeran'io gaga ny rehetra rehefa ny MMM no mangataka tsy mety anaovana fampelezan-kevitra itoeran'io nefa nomena lalana teo ny kandida hafa toy ny kandida David Sondre parany ny 14 ny volana septambra fotoana fanomboana ny fampelezan-kevitra. Fandikana lalàna sy fanitsakitsahana nisy anita tapon-doha ny fahitana ny tifetsiky ny VPDATT fanakanana kandida iray tsy aneo hevitra amin'ny toerana fanta-bahoaka fa azo anaovana izany. Raha tsy ahivina dia efa nisy ireo toerana izay navoaka ny avy eo anivon'ny prefekturan'ny polisy sy ny komuna Antananarivo renivohitra araka ny hitantsika amin'ny sary ho an'ny boriboritany fahenina eo amin'ny fokotany Ambodiady akaiky ny kianja Somazela zany hoe ity tany malalaka etsy amin'ny kianja ny maki ity izay fanamaria apetraka moa dia an'ny komuna Antananarivo renivohitra izany toerana izany. Faharoa Anosoa kianjan'ny basket akaiky ny Brown ny boriboritany fanamariana an'ny komuna ny toerana.
ho an'itareny fampelezakevitry ny malagasy miaramiainga dia mazava ny zava-misy ankehitriny fa sakatsakana ho an'ny fiaramiainga ny rehetra. Même na ny malagasy miaramiainga izay mpanohana ny candidat ajo Andreny Anarivelo fa eo amin'ny tany malalaka eo akaiky ny kianjan'ny Maki no hanaovana an'izy io amin'ny faradoboka. Dia napetraka amin'ny fangatahana satria fa tao anatin'ny listra nomen'ny senita io zavatra io dia hita ary nanapaka ny vice primature miandraikitra ny aménagement territoire fa tsy azo ekena ny anaovany MMM an'io fetseketsena goavany io amin'ny alarobia ho avy zao. Dia no zay antony zay dia gagagaga ihany ny MMM fa maninona moa inona ny antony raha toaka ny senita efa namatra fa azo atao nefa ny VP ATD milaza fa tsy mety amin'izao fotoana izao ny hanaovana an'io zavatra io. Manoloana ny zava-misy anefa dia nitady vahaolana trano ny malagasy miaramiainga amin'ny faradoboka izay tanterahany ny alarobia ho avy izao. Isy ny fitetezana ny boriboritany enina eto Antananarivo iarahany amin'ny vahoaka rehetra. Tsy ahafahanay miandry dia tsy maintsy misy ihany ny plan B na ny planina anankiray ahafahana misoroka an'ilay zavatra reny dia nanapa-kevitra zahay fa hanao faradoboka madinidinika eran'ny arrondissement enina eto Antananarivo. Dia andalo eny ny candidatsika amin'ny fotoana io dia manainga ny Besinimaro, manainga ny mpanohana, manainga ny mpifidy rehetra mba hanatrika an'ireny faradoboka ny fampelezakevitra ataotsika eny amin'ny faritry ny arrondissement tsirairay eto Antananarivo. Tsy nisakana toy izao ihany hita sireta atao anatin'ny fampelezakevitra fa eo ihany koa ny fandrahonana ary ireo minisitra hita maso fa manohana kandida iray malaza fa kandida mpanjakana ankehitriny no manao izany ka mamory sy mamorona ben'ny tanàna sy lehiben'ny faritra. Mazava ny tahotra ny fifaninanana masina fa indrindra ny famerenana indray ireo fomba sy antony makaleo ka nitolomany ny vahoaka hatr'izay. Fanantanteraka asa fanadiovana fao be kosa ny vahoaka ao amin'ny boriboritany faefatra io maraina io. Malagasy miaramiainga resy lahatra tanteraka amin'izany ireo vahoaka ka nirotsaka ny sitrapo nanadio ny manodidina ny tanàna. Tsy nisy tambiny manokana avy ety amin'ny kandida nefa izany hetsika izany fa fahavononana tanteraka no nanainga azy ireo raha tsika ny andindiny makasika izay. 20 ka hatramin'ny 70 olona isaky ny fokotany no nanatanteraka asa fanadiovana tao amin'ny boriboritany faefatra. Miisa 30 ny fokotany voarakitra ao anatin'ity boriboritany faefatra ity ka samy manadio ny faritra misy azy avy ireto ponina ireto. Ho an'ny fokotany akadimbahoaka ny lalana no natao vaindoan-draharaha. Ny fokotany 3i sy 3i Soanerana ny lalambe sy ny tatatra no nidiovina. Asana ny fokotany nandrefana akadimbahoaka zany zay zao miasa zao dia tamin'ny valo zay nanomboka ny asa dia nirinay zany mba angatahanay mba hitoy ny asa zany fa tsy janjanona tsony. Ny fahavaratra efa ho avy mpianatra mianatra dibo-drano be aty aminay aty dia mba mila zany zay hoe asa ohatr'izao foana mba analana an'ilay fako mitoby. Misaotra tena misaotra lehibe any ady zany zay eto any amin'ny fokotaninay satria mahafinaritra tokoa no fandraisanay teto amin'ny fokotaninay ity. Nanadio zay ny kiarakary zay namafy zay. Mangetaeta fiovana ny mponina maneho fahavononana amin'ny asa sy fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina ary vonona nefa ny adidiny amin'ny maha-olom-pirenena azy. Dia niaranetana ny vahoaka rehetrarehetra satria zay le malagasy miaramiainga. Malagasy miaramiainga zay dia iray ny tanjona, iray ny zavatra jerevana. Dia mitovy jery ny 4e arrondissement rehetrarehetra zany zay nanomboka tamin'ny 9 maraina reto vahoaka reto hatramin'izao dia nisy ny finiavana. Tsy tambazany ireo vahoaka ireo na irery ary na dia inona na dia inona tsy nitambazany ireo fa vokatry ny fitiavana sy ny finiavana hoe anaraka zany targetany ny filoajo izany satria ny filoajo sy manamby vola sy manamby safidy fa izy mila olona resy lahatra. Dia raha malala fa nanomboka tamin'ny maraina nanomboka reto 32 fokotany ireo nihetsika ireo nanomboka tamin'ny valo ireo zany no tamin'ny 9 maraina zarana fitaovana nanomboka tamin'ny valo nandeha ny asa rehetrarehetra manirany 20 fokotany. Nahatratra 790 olona rehefa tambatra izany. Tsy hijanona eto ity hetsika ity ary karazana pirofo entina hanehoana ny fahavononana iara-iainga, anarina ny firenena sy hanainga ny fampandrosoana eny fotony izany. Fantatra ihany koa fa mbola ho tanterahana amin'ny boriboritany rehetra eto Andrenivohitra ity hetsika ity.
Pejava kosa indray vaovao amin'ny lafin'ny tranga mpiaramonina dia trano azo-polo no levon'ny afo dia tsy ambodivona ny aliny alarobia teo tokony tamin'ny 12 ora teo eo niezaka nanao izay tratriny ihany ireo mponina teny amin'ny manodidina saingy tsy nahafaty ny afo adin'iray ataorinan'ny firetana kosa no tonga tena toerana mpamonjy vona ka nahavetivety foana ataorin'izay no voafe zany ny firetany afo dia tsy ambodivona izay ny fanadidina no arahantsika. Lavenina tahaka izao sisan'ny hafaran'ireto sena teto ambodivona ireto naharitra adin'iray mahery teo ny firehetana tamin'izany afondabozia no natonga n'izao loza izao raha ny fitantaran'ny olona teny amin'ny manodidina tetsekilan'izay dia nitaraina ihany koa ny teo amin'ny manodidina tamin'ny fahatarany ny mpamonjy voiny antapitrisan'ny maro ny levona raha ny fitantarany tompon'ny sena may. Tamin'ny 10 alina teo izy io no mitanga ilay afo dia izay aloha tiretan'ny fotony efa tena milehatra be hitanay. Dia ny aveo dia fopiana monana fany. Tokony olona efa bebe teo efa misy tany amin'ny 100 mahery ihany tonga teo olona fa ilay izy reto tsy vonjony olona raha tonga ilay fopia tsy vonjony eo teto mihitsy izay ny anay may ny anay izao ampiasana bisikileta teo amin'ny 6 million teo fitamba. Ny eto mboan'ilay afo teo izany dia afon-dabozia tamin'ilay telapozony teto izany ilay izy. Nampiretan'ilay baikely teo ilay labozia dia lasa izy mivoaka dia mety ho lany na ny anjera dia izay ny eto mboan'ilay afo. Tokony tamin'ny 10 telo izy dia ny pompe izany efa natsoina ny loha fa taraiky be vao tonga. Efa nisy adin'iray tatafara vao tonga ry zareo. Tetsekilan'izay nisy ihany koa ireo mpanararoatra ka nandroba trano iray fivarotana zava-pisotro teo akaiky raha ny fitantaran'ity mpivarotra ity. Dia fisehon'ilay izy izany tary ambadika tary ilay fitangan'ilay afo dia tany no may nefa reto akaikinay reto izany tsisy voanongotra fa ny anarery ny tena voanongotra teto dia tapitra lasan'ilay rony daholo ny entana tato fa labera gazon, seza, elo, vilany lasan'ny zareo daholo. Misy ihany teo amin'ny valerana teo amin'ny 2 millions mahery teo izany. Tokony hitandrina avokoa araka izany rehetra amin'ny fampiasana fitaovana mety hitera-doza sahala amin'izao. Makasika izay vaovao izay ihany dia nirehitra ihany koa ny orinasa Star dia tsy andraharo omaly atoandro tokony ho tamin'ny 12 ora raha ny loharanom-baovao voaray dia fifampikasoana tarby no natonga ity firehetana ity ka natonga ny afo tamin'ny 2 ora atoandro fa voafeny ireo mpamonjy vona tanteraka ny firehetana atao amin'ity orinasa mpamokatra zava-pisotro ity fanadihadiana. Tao amin'ity riana voalohany ity ny andohan'ny firehetana omaly. Raha nambaran'ny mpiambina iray tao amin'ity toerana ity dia voalaza fa fifampikasoana tarby na court-circuit no fototry ny firehetana tao amin'ity orinasa ity izay orinasa mpamokatra zava-pisotro. Mbola tsy fantatra mazavatra eto ny teti-bidin'ireo entana may tao anatin'ity orinasa ity satria dia tsy navela niditra tao anatiny nanao fanadihadiana ny mpanao gazety. Taorian'ny firehetana dia tsy nisy olon-tsotra nazo niditra ihany koa ankoatra ireo mpiasa. Raha nitatitra azo teo anivon'ny tompon'andraikitra tao amin'ity orinasa ity dia tsy nisy olona namono ainy tamin'ny vonanisy ary tsy nisy vokany tamin'ny fandehanan'ny orinasa ny fahamaizana fa nizotra soamatsara ihany ny asan'izy ireo androany. Ireo birao tao amin'ny trano mayonina findratoerana ao anatin'ny orinasa ihany. Makasika izay fanomanana ny fifidianana kosa no etsika anohizana ny fampahalalam-baovao efatrandro mialohan'ny fifidianana. Ny olana eo amin'ny resaka fahatapahan-jiro mandritra ny fizotrany fifidianana sy ny fanisana vato ary ny fanaovana tatitra no ifantohan'ny aian'ny mpanaramasin'ny ny fifidianana akoatra ireo olana ara-teknika hafa. Hatreto aloha dia efa mizotra ampilaminana izany ary efa vonina hiatrika izany fifidianana izany nefa i Madagasikara hoy ireo mpanaramaso ireo amembokevitra amin'izany ihany koa ny vomera mareo tena misahana ny fifidianana mandritra ny teteza mita ny fanadihadiana makasika izay anoha rahantsika. 7 ny vondrona anao fanarahamaso eto Madagasikara ary mahery ny 700 anoany no isan'ireo mpanaramaso fifidianana avy any ivelany no tonga eto Madagasikara raha mitatitra nataon'ny senita io atoandro io. Efa misy ihany koa ny fifampidiniana teo amin'ny senita sy ireo mpanaramaso ny fifidianana ireo ary tamin'izany nampivohitra ny olana ara-teknika izay ifatohan'ny ayahin'ireo mpanaramaso ny fifidianana ireo. Isan'izany ny olana eo amin'ny famatsiana jiro. Ny ayahin'ry zareo moa zany dia le resaka jiro hoe manahoana raha tapaka ny jiro any amin'ny district amin'ny fanaovana ny saisine résultat dia nampalalana ihany zareo fa ny saisie rehetra
ho atao amin'ity fividianana ity dia aty amin'ny CNTDI no atao ary tsy ho tapaka mihitsy fa na ho tapaka aza ny jiro eto Antananarivo dia marana n'le générateur 50 kVA tsika zay en 10 secondes zany dia velona io générateur io fa dia izay zany recruter 150 opérateurs de saisie zay andro manalina anao tour de rôle anao saisie an'ireo résultat ireo. Ho an'ny vondrona afrikana efa vonona tanteraka ny roso amin'ny fifidianana isika na dia eo aza ny olana mifandray amin'ny fitaovana izay mbola mila amafisina raha tambatra 30 ireo mpanaramaso avy amin'ny vondrona afrikana ireo ny aiza izay isan'ny vondrona andray anjara amin'ny fanaramaso io fifidianana io ihany koa dia efa tonga eto atoerana ary anaparitaka ny manampaizana manokana momba ny fifidianana amin'ny faritany enina. Pour l'émission que moi-même j'ai eu l'occasion de présider ou d'assister, que j'ai assisté, nous avons eu des résultats éminemment positifs, à la mesure où un certain nombre de propositions que nous avions faites ont été tenues en considération, en ligne de compte, pour, dans l'organisation des élections suivantes dans ces pays. Isan'ny nametraka hiahatra amin'izay ihany koa ny fampiasana ny bileta tokana miezaka ny manome tokony noho ny fanentanana izay efa nataon'izy ireo ny eo anivon'ny fiarahamonimpirenena izay isan'ny mpanaramaso ny fisotro ny fifidianana ihany koa. Adidiny rehetrarehetra le manao an'ilay fanabeazany mety hoe iny zany mety mbola mety tsy ampy amin'izao amin'ity voalohany ity fa mbola isy ange fifidianana faharoa mbola isy ny resaka fifidianana solombavam-bahoaka miendalana no andehanana amin'io ary tsy tokony ampitahotra koa le resaka hoe bulletin tokana zany fa tsy dia tena sarotra be araka ny fiheverana azy ho andry zareo tatsika raha ty amin'ny sadeka zany tsika zao migisitra ny firenena sadeka rehetra fa nampiasa an'io ary tamin'ny voalohany samy sahiran-kirana ohatr'izao ihany fa tsy dia tena hoe sarotra be tsy tokony atao be fampitahorana zany le bulletin tokana. Aorian'ny fifidianana mipetraka ho tahirin-kevitra hoentiny manarina sy manatsara ny fifidianana ho avy ny fanarahamaso atao amin'ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ity. Roa andro aorian'ny fifidianana izy ireo no hanao nitatitra voalohany ho an'ny mpanao gazety izany hoe eo amin'ny andro vitsivitsy mialohan'ny fivoahan'ny voka-pifidianana vonjimaika izay andrasana aorian'ny 2 novambra ho avy izao araka ny vinatetiandro fantatra hatreto. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao dia trangana tsy fandriampahalemana ny aliny 7 ny volana oktobra lasa teo dia ravan'ny zandary ny andianjola saika an'Afrika sy angalatromby tao amin'ny fokotany Soavy Malaza district Ambohidratrimo fiarapadidiny Mirina Avoany dahalo iray no maty 9 tafatsoka ravan'ny fanafiana ary tsy nisy ny omby very fanampanazavana. Nisy dahalo 7 mikasa an'Afrika zany tao amin'ny fokotany Soavy Malaza commune rurale Lampantokana io district Ambohidratrimo. Rehefa nanafika tao moa reo zany dia namoaka ny omby dia teo ny andro maso bokon'olona ny antso malaky ny gendarmerie-pirenena ary rehefa aingana ny fampilazana dia tonga ny gendarmerie-pirenena nanao ny fanenjehana avy hatrany ka vokatr'izay fanenjehana izay dia tsy tafavoaka ny omby ary nisy dahalo anankiray voatifitra ka lavo zany tamin'io fotoana io dia tratra ihany koa tamin'ireo dahalo ireo zany ny basy calibre 12 anankiray miaraka amin'ny fanafody gasy zany izay noentin'izy ireo. Dia ny vaovao iny ihany koa no etsika maranana ny fotoana amin'ity takariva ity isorana ianao tompoko lasy tompoko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka anay ary tompoko lasy tompoko vavy.